FM 95.2 95.2 atolotry ny arena Antananarivo 95.2 MHz ho anao izao. Fangolika tantara no soratany nomena andry ny aina. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Tomoina Caroline tolotry ny avo Maolitiana no menjanahary fameno miaraka amin'ny Lain Rakotoarisoa ny aina Razafy ary Andry Tafita Mikael. Nandray feo Patie nanatotosa sy ngirakira ny lafin'ny teknika Sarbidy Stella. Avy amin'izay ry izy mianaka fa vita ny sakafo a. Ho avy rerineny a. Reza rainao? Efa ty ary e. Dia atao avy amin'izay mivavaka ary mirana. Angatsika ihany ty iziko. Iara ivavaka ary tsika e. Andriamanitra ambony daholo ny tanana. Asa metsika anao manao fihetsika hafahafa fa tsy misangy a. fa misy inona ry dada? Inona reto iry lanitro? Mangina e. Io zalahy tonga dia zafa daholo ny trano zafao. Tena fona re tompoko. Aza mba vonona re zay. Aza mpijaliana re tena fony. Moramora fotsiny misy vola dia tsisy aninona ny lisany eo. Ka tsy manana ange zay. Tsy manana. Asa dia manao zay ampirehetra ny adezerako ianao raha gaty a. Ka efa hoe tsy misy aneo ozy taminao teo e. Olo zao ve nareo dia tsy anana e. Rehefa tsy teny ianao dia ty zanako aty Zeo dada. O karamsia o kare. Takalonao vola ve ny zanako Gérard? Kahoana e. Maty a dada. Narety Mangina daholo e. Kahoana? Mbola mafy vava ihany. Ao ambany fandrina fatoriana mivady eo re misy ny koforanay a. Ai teny ihany. Aro zalahy jereo zany areza ny lakileny. Ty ambozonako tika ty. Tonga dia afondrao daholo zay vola rehetra ao. Malakilaky e. Andao amin'izay ala. Tsy naninona ve no atao mirana? Tsy naninona ary neny a. Tena loza koa aloha iny e. Zara tena natahotra mafy mihitsy. Isorana n'Andriamanitra aloha rehefa tsisy naninontsika telo mianaka e. Mety aloha zao dia matory fa raha-pitso maraina mandinika an'izay tokony atao a. Inona kory dada ny toromaso hovanina amin'izao a? Zaza mbola matahotra foana. Fa vita reny ry zanako a. Sady mino fa tsy verina tsony reny e. Marina kosa neny mirana rainy e. Za koa ary zany tena mbola tsy mitombina mihitsy ny saiko. Ka inona tsony ary moa zany ny azo atao e. Efa zay aloha mivita fa maraintsika makany amin'ny polisy. Indray ariko. Andana re tsy matory a. Eny ry neny a. Oay. Ary inona koa io latsaka io? Andraso hoe jerena. Tosary. Tena sary ty. Fa mbola misy inona indray ry mirana. Ka tsisy inona kory ka. Ka andeha ary matory e. Aleoloha anasa vilia fa mbola be atao be zany tsika rapitsiko. Eny ary zay fa tafandrimandry ny zanako a. Tafandrimandry koa dada sy neny. Mba sary niza ary ty. Aleoloha tehirizina tsara ihany fa mety ahitana ny marina izao ka. Aiza koa ve dia ny vola tahiry rehetra dia lasa ny any daholo. Dia ahoana re zany? Tolotry ny polisy ve zany ty sary ty sa mino mantsy fa mety any anankiray amin'ireny nanafika anay teo reny ty sary ty. Nefa aleo tazomiko ty ka. Za ohatrany tsy mahatokotoky an'ireny polisy reny mihitsiko. Voatambazana vola kely dia votsitra ny olon-dratsy. Aleo tonga dia za mihitsy ranganana fahan'ilay tsy vaniny reny ary tsy amelako mihitsy fa ndraiky ve no misasatra dia izy mihinana.
miveriko fa tsy ho avy ianao nahoana moa tsy ho avy kosa ka ela loatra tsinonako mba tara 10 minitra kely fotsiny le bandy ka inona roa ny vaovao ry madame Voary averiko foana fa manan-danja be fotoana io eno ka nanahoana ny asa tany nety tsara rehefa inona ary ty masika be ty ay za raha hoe jereko zay azo daso ary zany ny azo tany zany reto fotsiny ve olona manan-katao be any tena olona mianahana mihitsy nanareo reto ka reo ny tanay tao reo reo tena manomboka mandisy fanantenanana mihitsy lisany tato ato sa tianareo ahenako ve ny karahamanareo ka tenareo ihany eo any tao taminao rehefa ohatrandrendra nga dia hoentina daholo sy azo avadika vola rehetra aho ohatra hoe fanaka ny firavaka tele sy ny sisa zany dia tsy tena miala tsiny rery madama fa aleo manaraka atao tsara amin'izay manaraka inony zaho a mila zavatra tsara reto zao dia mba havita inona kory reto sa nareo efa leo manisa vola za koa dia hoe leo manisa vola fa mba disy tetika kely fotsiny iny raha zany ara dia zao hoe andao rosony afera manaraka zany dia izandray moa zany no manaraka ka tsy vavao kory fa le teo iny any ka ahoana koa zany mila averina any nareo dia daholo sy azo avadika vola rehetra any dia aza mianahana tsondrang eny ary raikitra zany aleoloha mandeha aingana zao dia tsy tratra ho an-trano indray iny io poseny fa mivony varavarana ka tena mbola tsy lasa zany izy ody ody ay zay olona ho avy ohatra vendry ihany ny tato eny akia maninona koa zao raha tonga dia niditra ka neveriko fa mity karisaka avany anatiny le varavarana ko katona fotsiny izy teo ka eo ary midiry hiditra mihitsy moa zany ka inona hono ny vavao ny taotra ny tonga tena nandro be indry tena misy vavao mihitsy kia inona ki efa tany ampiasana anareo ihany ankeo fa ka indritsy ny asa fa nisy iny le lozany ki fa nisy nanafika tao zay alina dia lasa ny daholo ny vola rehetra maninona tsara zany ho tena loza marina ki zany dia nanahoana nisy naratra ve mba tsisy naninona aloha dia mba efa tany amin'ny polisy zany nareo ry dadanay aloha efa lasany ihany fa zaka tsy matoky an'ireny polisy reny ka fa maninona koa ka reny anie rehefa miasa to mandisy fanantenana be ny ihany dia inona zany eritreretindrio atao ka eo mihitsy tsika izao zaho ki mba mila fanampiana amindria tia hita marina mantsy ka inona ro ny azo anampiana ny namako tsy tia anakivy andrilo aho fa mbola sarotra ihany zany tsy misy zavatra sarotra zany kia hitandry tia misy sary latsaka tao aminay tamin'ilay fanafiana iny mino fa nyray tamin'izy ireo ty hoe ki jereko ty roatra ny tsy vavao amiko anie zany endrika zany ve ki mba izao tadidiana moa kia eny fa raha mba mety amindry marina aloha dia andao mba ho any an-trano ndry matory androany dia antsika mandinika tsara ny zavatra tokony atao sao tsy maninona mety tsara mihitsy zany dia idio tsara daholo ny trano fa sao dia sanatrika misy miditra eo koa atao amindry izaki miditra eo sandana isiditra raha moa inona no tafiany ato za mipetrajery sady tsy manam-bola no tsy manan-karena mianto tena ka na zany azy ny tany aki izao efa tsy milamina tsony endre fa zao akia ahoana aleoloha mba hanao raha kely azy atsika vao mandeha ka raha mety amindry tsy maninona aki zany sady andro vao amin'ny firy koa zao fa aleoloha tonga dia atsokony eny hoe isana sakafo andry ok mety zany ataontsika eto avelany eto amin'ity andro efa ary ity ka tsy tiako eny dada sy neny le resantsika dia aleo eto no miresaka ka mangatsika be kosa neky eto sady amin'izay be moka be rindry koa maninona zao raha tonga dia ny amin'ny efitra ndritsika no miresaka tsy mety ho aleo eto fa makamy be sady vetivety ihany any antsika ny eto alefa hoainga anary ny resaka
ndry marina moa le tany aminareo iny ny teny hoe tsy vavao amindrintsony ny endrika le olona tamin'ny sary iny. Ie, izay mihitsy fa tsy tadidiko fotsiny ki hoe taiza. Eo moa ki mba izao tadidiana ihany a. Eny, hitandrivy aloha ny zavatra hitako. Fa misy ina ki? Ry fiara maintimainty ry e. Dia maninona koa izao io ka? Ohatry ny hafahafa izanyko. Sady efela ihany eny nahitako azy io teo e. Tazandrivelo iny numéro-any e. Andraso e. Somary mazava ihany aloha le izy tarafin'ny jiro ny poto e. Tonga dia raiso amin'ny telefona andrilo fa ny any hatrany moa aty koa tsy misy afaka andraisana azy ary. Ok ary. Oka lory zalahy tena misy olo reo atokotany reo sady ohatrany hoe hita an'izany atsika e. Tena andao aloha iala teto any aloha fa so raisy-potsiny etsika sady io ary fa ohatrany hoe hiantso namana izy a. Tonga dia velomy malaky zalahy ny fiara dia andao iala teto a. Andao hiampy zava-mamay ty e. Reny indry fa lasa. Tena olon-dratsy ireny matomana. Dia inona izany ataony aty ka? Asa? Le fanafiana nahazo anay aza ohatry nefa nivoaka gazety ka tsy ho fantany ve hoe tsy sininina intsony aty? Mety hoe le olon-dratsy efa taty ihany koa no veriny. Dia verina anao inona nefa e? Tseko, mety hoe tsy ampy azy ohatra ny azonko. Zay tokoa anga. Kanefa inona tsy naganesany tety fa niazo azo teny fotsiny? Mety hoe niveriny fa polisy ngambontsika dia natahotra izy. Angamba ki. Fa ndao aloha hiditra amin'izay fa tao matahotra amin'izany eto ivelany eto ka. Ndao ary e. Ie, ka inandray hono tsy naraikitra an'le omaly izany. Nareo tena mitady akaleo anahy mihitsy ka. Aiza koa ve dia zavatra kely tsy misy dika an'ireny dia tsy vita nefa mafino ireny asa vitanareo. Tena enako mikaramanareo na hitady olona hafa mihitsy anlonanareo fa tena leo be a. Moramora ihany lo madama. Kefa reny lazaiko anao tamin'ny telefony ireny le izy. Tsy maintsy mba nanavitra ny tenanay ihany koa izay fa izy anao naiko raisi-potsiny eo kosako. Si maninona koa nefa raha tonga dia vonoina fotsiny ihany izany olona izany dia vita e. Ino ny azo anampiananareo izay tompoko? Tena mivadiko ty miantso ty fa tonga dia ataovy ny komandintsika ary mahery fa za aloha ndraiky ilay ety e. Taiza ary moa nefa nahitako an'ity tovolahy ty e. Tsy ratsy kosa aloha ty vehivavy ty izany e. Ary matamy izany hoe tovariana be mandinika e. Mady mosaila fa tsy mbola matamaka. Oay, azafady ary fa inona ho any tena andiniandry be ahy fa maninona? Tena azafady ry a. Tsy izany mantsy fa ohatrany tsy vaovao amiko mihitsy ny endrika eo. Ndry kosa ki aza mampime a. Izay nefa pakaty foana e. Dia izay no mety efa nahitandriako. Ay ve. Ka inona amin'izay ary io miarosony client mahafatra-po anay e. Ataovy misao spécial roa e dia asostara lehibe iray a izay misy ao mety daholo. Eny ary tompoko. Azafady fa nampiandry kely e. Tsy problème ka. Ie, taiza moa no resantsika farany teo tsy tadidiko. Fa maninona moa izany raha velany amin'izay ny afera farany iny dia tatsibola vaovao hafa indray e. Fa vela hoany e. Zaniko. Mbola maro any azo alainany e. Sa koa nareo efa tena leo manisa vola e. Ka izany fivantinana kosa angeo efa mamay be ano aza ao e. Rehefa ampiasaina io saina io dia vita foana ranga io ô. Allô? Fa hoany e. Fa nga tsy maintsy hoe zao dia zao mihitsy izany. Tena tsy afaka miandry mihitsy ve? Endray ary. Ao fa ho avy zao dia zao. Aleo aloha ary mahery andefa mila maika hono ny vadiko a. Rehefa avy eo miantso anao e. Endray ariko. Reto ny komandinareo tompoko dia mahazo tomano. Oay, andraso kely ny azafady. Ahoana izay? Sao dia mba afaka miara mipetrapetraka amiko eto ianao. Fa nga lasa sady le namanao teo iny. Natso ny vadiny izy dia lasako. Niveriko fa ianao ny vadiny. Mpiara-miasa fotsiny indray izay e. Ay ve. Ary mba iza marina aloha ny anarandry ity e. Sandra. Tena tsara mitovy amin'ilay tompo mihitsy le anarana. Miandraiky mahery. Faly mahafantatra anao. Aleo amin'izay aloha ary mahery andeha hamonjy ny asako a. Sao dia be deto rahatratra mpampiasa. Dia andeha sady kosa ve kindria. Mba afaka mahazo ny laran'ny findainy Sandra ary ve za e. Ahoana re zany e. Fa misy olana nga sa be dinsipa anao? Ka
io ray soare. tena reraka mihitsy ahy zany a. fa nga dia tena mafy be ny asany tena mafy mihitsy sady tatoato izay koa ny tena nyrongatra be mihitsy ny asan-jolahy anga ie voatsela koa raha za nisy nanafika tamin'le trano be ry akaiky ny coiffure fanaovana volo etsy mahaloza koa zany ka tena nahoana nyfandehany ny fandehaninona moa zany fa le raha-taniko nisy naratra ve filo maty efa misy ahina ve ny amin'le asan-jiolana nanafika tany sa ahoana sy ny sisa re ay ve zany ary mba sambany koa na enanao liana tamin'ny resaka ohatran'izany a eny fa zany hoe isaorana aloha ny tompo fa tsy nisy naninona izy telo mianaka ary amin'ny hoe misy ahina indray tena mbola tsy mihitsymihitsy aloha ny ahina treto rehefa tsy nisy naninona aloha zareo dia fa tsy aloha hoe adaboka any amin'izay zany raha zany enao fotsiny reraka eo toa moramora hainao reny izy zany so adinao ary fa asako ne io adidy sy andraikitra nay mpitandro ny filaminana amin'ny aro ny vahoaka sy ny fananany ka mifananana arovanao rehefa lasan'ny olona kinona tsoniny eo ka na zany azy tsy maintsy tadavina foana ny olon-dratsy ka ianao ihany aneno ny teny hoe tsy mbola misy ahahiny ko rehefa tsy misy mangirana ihany ve tsy aloha adaboka tsy maintsy ho tratra reny zareo hono mantsy taorianan'le fanafina bola niverina teny ihany kinanjo rehefa nahatazana olana andeha dia niverina ary rehefa nasiko nanara-maso mihitsy ny manodidina eny sao mantsy mbola hiverina eny ihany le tsy mataotody reny dia hoe tsy maintsy ho tratra hony ranga mitapitapy ianao indray aloha dia manenjika aloka manenjika anay na nara-maso andramanalina aza tsy azo anay zany sery vady malalako hoe otry ary inona koa zao mahalasa sainanao tampoka teo ka tena ohatry ny hoe narary tampoka be zany lohako a ay ary aloha ary zany aloha akako rano sy fanafody ianao eny ary allo tena mila mitandrina nareo a fa misinona deba misinona nga zay aneo alefa lazaiko anao zay fa tsy maninona ne zany efa hoe ampiasaina tsara fotsiny ho any saina dia mila mitandrina tsara dia zay tsy venonanao aloha deba fa tena matahotra enao ani mety ho afamaina fa zay nga fatandrako mozy tsy maninona zany ho tandrema tsara fotsiny dia zay aloha fa lany ny crédit-ako fa iza le niantso anao teo mitany amin'ny coiffure re raigny naka rendez-vous za fa tsy tiako mihitsy le milahatra be ao ka maninona ny misy hoe mitandrema tsara enao ty koa dia tena tsy azoko mihitsy ka tsy ianao ave ny lazany keo fa tena akaiky teny mihitsy no misy an'le fanafiany dia maninona ka fa nga mo tao aminy iny za ihany ny tsy ahitanareo mangirana rehefa miasa ka ampiasao any saina mampiditra vola be koa nge coiffure io ka raha ho ianao hoe mety mbola makeny le olon-dratsy tsy rary ny ve raha ampitandremana ary zareo satria mety ry zareo indray ny cible manaraka marina tokoa zany ary ianao ty lalitsaina mihitsy dia za ndray ny saika ekaranao sanatria tohatry ny hoe za ndray ny ayahinao amin'le resaka azafady re moa malala fa tena vokatry n'le arerana daholany zany za ve dia iayay ny vadiko zany sady ianao vehivavy kely koa ve dia vita zavatra be ohatran'izany eny fa ny amin'ny sisa mba lanjalanja ho ihany ny asa sy ny tokantrano fa hatraty aby koa mbola mitady apiatra ny toetra viana tady dio vadinao fa tsy olona voafonjanao akory ary tokantrano ny ato fa tsy fonja ianao koa masika azafady moa dady neky miasa be ny sainy fa efa iomanina le fanafody sy rano anao efa sitrana ianao kosa za kosa ve rangamba reraka naka an'iny tany fa ianao ve tsy mety ny gasy efa sitrana ao sitrana ao ary moa dia azaka sitina be ohatran'io depuis tany amin'izay koa jiro eny aryko bonne nuit ianao tena saika ratsy iny so ihany aloha manahita ny lazaina ndry mampalahelo ahy ry le vadiko
fa inona koa ary nahazo ateo e. Saika izy indray ny ahiko nefa tena tsy ao anatin'ny saiko mihitsy izany. Za koa moa zany tena reraky ny asa mafy mihitsy ka. Mba tena grave indray zany e. Madama nefa tsy manaiky mihitsy fa aza hoe iveriny izao ihany no masaka ao andohany. Raha zany efa izy dia tsy mirarahany zany tso nefa mitady siby lafa mihitsy. Ny raharaha mantsy dia efa mahamay be ny ihany ko. Eny e, inona moa ny rarahiny an'izany na mamaiza fa izy ve tsy voatan'ny vadiny fa zay no tratra farany io. Tsisy manaky an'izany aloha eto e. Mila mitandry ny alary mahery fa ho ratsy ty a. Aleo amin'izay ho any zany rangahy. Ary mba izy ary Sandra e. Tena ohatrany hoe malahelo azy zany a. Aleo mihitsy atsony. Allo, mahery ihany akia? Mba nalahelo andre ake dia mba niantso a. Dia tsy maintsy zao alina be zao kosa ve? Za zao efa saika tolo mihitsy ny votabaisinao indray. Azafady ary moa e. Mba te hiresadresaka aminao ne zahay. Efa te atoloko. Oviana nefa ary no afaka miresaka amindry e. Rehefa afaka hitana ampiasanako ry a. Fa nga tsy mba afaka miona aminao ankoatra ny ihany mihitsy ahy e. Any ane fotoana kely fotsiny mba azonao hiresahana amiko e. Aleo rapitsoary, dia tonga fa tia trano fa tsy miasa. Ao fa alevako mesazy aminao eo ny adresy ny toerana dia tsy hainako fotsiny ianao. Eny ary e, misaotra betsaka. Zay ary aloha fa bonnoy. Tonga dia ny tapahany marina. Finona koa ary zany manjoa zany e. To satroko foana aheno feon'ny Sandra. Eny e, izy aloha tsy ratsy e. Sady tsotra ny tsara toetra. Tena amin'ilay hoe fakavady e. Tena tsy miasa ho ny Sandra andro any. Nefa izay zao tena mila mandinika ny tokony atao manaraka mihitsy. Aleo rangahy jerena aingana ny tranony izy a. Tena mila mifanampiany mihitsy azy ao na dia hoe efa nalefa ny taty aza ny numéro an'ilay fiara sy hoe efa tiako ny sarin'ilay jiolahy. Tena tsy vitako sasa mirery ty raha ty mantsy. Sady izy rery koa mba any atokisako afaka hanampy ahy tsara. Aleo aloha mandeha malaky fa sao dia lasa metsena atao ihany iny ka ela vao tafiverina. Zao ny atao mikory mahery Tena mahafinaritra be atao amin'ry zany a. ka orosona inona ary ianao e. Aza dia misahirana re. Ohatray fa maninona tokoa ty fiara ty. Sa ve sanatria ka tsy katro ireo olon-dratsy hoe miarakaraka matetika za Sandra ka veriny eo raha vavy ohatra dia mety mitady akakeriny azy izy. Aleo aloha to dia miditra fa ty koa sady tsy mety fa mitanila fotsiny. Fa ahoana izao? Anaona tompoko? Mpamadika indry. Tena tsy nampoiziko. Mirana, tena voasaika resaka amindry mihitsy aho io fa Saikasaika inona e? Efa mazava izao. Tsy mila azavaina intsony. Mpamadika indry. Fa misina Sandra sao dia tokony andeha ary aloha e. Tsisy inona rehefa nisy resaka kely tsy mifankahazo fotsiny a. Andao mihitsy aloha sika sindry resaka vetivety atsy avelany azy. Tsy mila miresaka amindry intsony ahy e. Ary namany fahavaloko koa indry manomboka izao. Tena lasa fotsiny izy marina. Tsy mba nenony akory a. Dia tena azafady rery Sandra. Inona moa ny idiranao amin'izany e? Ka ohatrany hoe ny fahitany ateo no natezitra azoko.
tsisy an'izany rery mahery a efa ohatry ireny mihitsy ny toetrany rehefa misy zavatra kely tsy mifanaraka amin'ny lohany dia tatizo manala ny fony ay ve fa aleo aloha andeha kely vetivety andeha sady koa ve nao e ka nandefa mesazy tamiko teo le devanay fa misy zavatra asany alaiko vetivety hono ihaniko endray azoko fa tonga dia mimana aloha ndray dia alaiko avy eo e fa ho aiza koa ka tiako anadino an'ireny disadisanaareo sy ny namanao teo ireny ianao dia hoentiko mandeha mivoaka kely e za tsy tianao zany dia ahoana nefa ny sakafo atoandroko any ndray tsika mihinana e zay fa tsy elano any e eny ary e fa maninona ny tsiraisiny ty izy ry mirana fa iza nefa izao e sanjyrary ne fa iza indray moa dia maninona ny tsiraisinao ka tsy te hiresaka amin'ntsony ahy e za tsy mila mpamadika izany atri fa nga ny ady nareo roa la ho an'izany e nanahoana aloha ny tany amin'ny pôlisy efa mba nahita mangirana ve sa mbola tsy misy any hatramin'izao mbola tsisy kia mila ho kivy mihitsy ray nareo any fa ahoany arina koa zao nidiran'izany amin'ny resaka sondra teo ka misy mihitsy ka tena misy tsy azoko izany ry mirana misy zavatra fantatrao anga tsy misy verina eny dia iteny dia sanatry ve ka izay mihitsy aza dia miteniteny foandry izy koa ve dia avitan'izany mino marimarina nareo fa fantatra ny eo azy elazaiko e miara-miasa amin'ireo jolahyreo izy dia mba manana pirofo amin'izany ve zany izao ndrio sa falana ratsy azy fotsiny ka ndray tamin'ireo mpanao ratsy any fantatray e dia za le nakany amin'ny teo iny nahatratra azy roa tao an-tranony ary tena mino aho fa sandy raha mihitsy naniraka an'ireo jolahreo hanafika atsika fa ahoana nefa ny nafantaranareo anazy mbola tantara lavabe ny amin'izany rineny a to tena tsy mampino anaka ka raha isandra aloha tsy inoko avitan'izany amintsika mihitsy angamo dia nisy nanam-po e izao le hoe tsy misy tandroka marina ny ratsy ary sao dia mba ndry koa sara ny diso eritreritra mety ohatra hoe zavatra fa mihitsy no nalehany tao amin'ny sandra zavatra finina koa e sady velao tany amin'izay koa izany resaka izany fa makarary andoka misaotra betsaka ary mahery mitondra taty tsisy tokony isaorandriry zany fa manina marina ianao nitsotra be amin'nkoatra izao e ka satria ahoana re zany teneny re tena marina dia manam-pitiavana andry ary sandra maninona zany tiako ianao tena vao nahitanao tamin'ny voalohany dia tonga dia lasa-pitiavana aminao avy hatrany ka nitoetrako somombary tsy fantatro akoriko hita soritra eny amin'ny endrika ao zany sandra ianao dia tovavitsotra sarika malemy fana koa e fa momba anao mba misy fantatro ina ary ny tianao fantatra e ohatra hoe ny asa sy ny tariny ay ve zany e mpanao aferaka iny ny asako aferinina no fitiavako anao sandra dia ho lasaiko anatolo ny marina momba rehetra alefa fa miano ary ay ve zany ny mariny eno sandra tena tia mariny mahery matosany lazan'izany rehetrarehetra izany tamiko tsy avena aloha fa manam-pitiavana azy koa e tia ahoana zany ataoko raha nakiaraka aminy anefa dia vao maika ho ratsy ny sainy mirana nefa moa izy rehefa mandray ao fahavalo ny tinina tsony rehefa izay andro angady aleoko miaraka amin'ny mahery dia miala tsiny amin'ndry aloha ry mirana fa efa niezaka ihany afa ndry ny sarotra ampiana ary ianao atao lasa saina be mandinika ilay tenao fotsiny ry ka afaka mba mahazo valiny amin'izay ary ve ahy
tsapako tena tia tokoa ianao matoa ny laza ny marina rehetra tamiko. Sa koa tianao ry mahery a? Tena marina ve zany? Ie, tena tiako ianao. Avo ny lanitra ka tsy takatra. Faly be Zany ary manome toky ianao fa hiala amin'io asa koa dia hitady asa vaovao manomboka izao ry Sandra. Aza miala zany ka sary saika itenanao hoe raha mety raha mety mba mpiasanareo dia mba hiaraka aminareo koa. Fa ahoana ry Sandra? Ka leo ny asako ary mahery a. Sady tsika koa ny mila manangona vola dia manangana zavatra ikambanany. Zay kosa aloha tsy tiako koa mantsy le fiarahana tsisy tanjona dia izay ny hitako hoe vola malaky aloha. Sa tsy mety aminao zany? Marina mihitsy aloha zany nefa kosa vao mahavoangona vola maromaro tsika dia miala fa mahamay be io a. Moa koa ianao tsy tiako hiditra lalina be amin'io resaka io. Eny ary Iresaka amin'ny debanay rehefa tafahoana aminy. fa manina nefa raha tsona zao izy. Ianao koa dia efa maiky a. Ka tena tsy tiako mihitsy ny ary mangataka-andro io rehefa manao zavatrako. Eny re lasoara aloha. Izay mihitsy. Aloha fa tsoko izy. Izy le olona nitantaraiko anao tamin'ny telefonina teo ry madama. Tena azonao antoka ve vehivavy io e? Tsy misy atahoranao io ry madama. Asako sao mantsy mba pitsikilo tony. Mahagaga ihany mantsy hoe tovavy kely ohatran'io dia mazoto be ry amin'ity azy ty. Ka io ani le serveuse tamin'le hôtely fandehanantsika iny e. Aza matahotra va fa tena atokisako io. Ay tokoa moa. Zay marina voatsaroko. Ka zay aroako. Dia aza be fa nahina fa tsy hamadika izany io e. Eny ary apetrako aminao zany momba azy a. Fa raha sanatria mamadika io a dia miaraka mizaka mivokany nareo. Mino fa ainao tsara ny tiako ambara. Eny re azoko izany e. Azafady ary fa nampiandry kely anao aloha e. Tsy maninona ka. Dia ahoana? Tena vonona tsara zany ry? Ie, tena vonina. Tandre maro mivadika fa dia ny aina ny manefy. Dres, aza matahotra ny amin'izany ianao madama. Alefa apiteko mahery ihany rehefa misy ilako anao e. Misaotra betsaka tompoko. Ndry aza kino isoranako. Fa za angamba aloha zareo any dia kely fa tena mbola be atao be a. Eny dezy deba. Dia mbola mamerina ny fisorona trany e. Mandram-piona indray zany. Mazotoana re roa kely e. Ary tsotra kely ka izy iny a. Fa masika ihany iny rehefa tena mivadika ko. Voary moa le anarany teo. Voary. Tiako be ry ny fiakanjony. Sady mbola tena tanora izy a. Izy indray kosa aloha mbola tanora ihany. Efa manambady izy iny. Tena sambatra kosa aloha izay vatiny. Izy sady tsara endrika ny tsara bika. Tena hoe makarakara vatana be rika ala. Ny fiainan'izy komisera aza ohatrany hoe samy maka ho azy zany ko. Efa ka komisera ny vatiny e. Ndao amin'izay aloha tsika mba handeha ka. Ndao ary. Mandrosoa manao any komisera? Manao any komisera? Salama nareo. Mandrosoa dia mazaho toerany. Misaotra tompoko. Misaotra komisera. Misy vaovao angano tonga nareo? Zany hoe ity zanako vavy ity komisera mahafantatra momba n'le raharaha hony. Ay, misy tsara ohatran'izany indray ve? Sady manamora ny asanay mihitsy zany ko. Ka tantarao ary kelakely ny zavatra fantatrao e. Tamin'le alin'ny fanafehany iny tompoko dia nisy sary lasaka. Za moa tsy nilaza taminareo sy ndray aman-dreniko ka ialako tsiny. Maro aminareo polisy mantsy ny tsy azo itokisana sady miada-piasa ka naleoko nitady fanampiana tamin'ny namako. Dia tamin'ny fotoana niverenan'ireo olon-dratsy koa dia efa voaraiko ny numéro an'ny fiarany. Nisy fotoana nakany amin'ilay namako dia gagabe nahita ny fiara teo ivelan'ny tranony. Niditra malaika satria natahotra sao dia sanatrika nanafika ilay namako koa izy. Ka nanjo rehefa tafiditra dia ry zareo miketrika nitetika manaraka indray no hitako tao. Eny tompoko. Raha ny eritreritro zany dia ilay namanao io zany anisan'ireo olon-dratsy. Tena izay mihitsy komisera.
ka mba afaka jereko ve aloha izany sary izany? Eny tompoko. Oay, tena taty aposiko taty mihitsy ilay izy fa ay zary loza marina. Fa misy Ka tokoa moa rehefa tena andeha teo dia ohatry ny hoe naloto ny tanan'ilay akanjo ivelany nanaovako dia nalefako ny sasana nefa any ilay sary na enjana indray izany a. Tena loza. Ny mety aloha izany dia izao e, dia aleo ilay namanao any no ampanatsoina ty atao famitorana. Maninona nefa raha tonga dia gadraina avy hatrany ilay tovovavy izy anie ny atodoniketrika ny rarako amin'sery. Tsy mety izany e, tsy maintsy atao famitorana aloha izy. Ka ela loatra tsy inona koa. Aleo ary fa zao dia zao misy dia aniraka brigadier haka azy any izay. Ay dia tena hoe tonga amin'izao mihitsy veky. Fa ny hevitry ny tsotratra mihitsy angao zato izy. Fa za naninona indri e, tsy naninona indri ny ahy e. Tsy rarahako izany e, rehefa tratra aloha dia tratra ary zaka kotrikala izay vokany eo fa sitrapony indria. Tsy asiana resaka lava be intsony izy ity no madama kely a, tonga dia tazomina ety fotsiny aloha ianao. Io ry zalahy tonga dia eto any a. Fa tsy sandra ve ty ary inona ny ataony ato dia sanatry ve. Fa manao inona ty koa zao ianao io? Fanga moa mila miara aminao azy vao afaka makaty. Ka efa voatazinay aloha izy ry izy telo mianaka dia anjaranay amin'izay sisa fa afaka mandeha nareo. Eny ary tompoko, veloma dia makasitraka be da be a. Fa inona no nahatongavanao ty fa zany ery neny mbola sahirana be. Ary fa manina koa tovavy teo io e. Ka inona ny atodonikotrika an'ilay fanafiana tantaraiko anao iny e? Fa ahoana nahafantarana an'izany e? Andrasa aloha andamina an'ireto dossier reto a dia avy eo tantaraiko anao zany a. Aza ela ianao e. Dia zay momba n'ilay tovavy teo iny e. Tonkoa tena tsy misaina mihitsy. Ohatra e, fa inona koa zao mahatezitra anao amin'izany? Zavatra tsy misy porofo mivaingana izany akory ve ny tazomanareo zanak'olona amiko aloha dia efa nendrikendrena ihany izany. Ka inona ary moa ny azoko atao eo e? Avoa izy e, azonao samborina indray izay efa manana porofo nareo. Fa raha zao aloha avoa izy, tsy hitako mihitsy hoe inona ny tokony tazomanareo azy na dia kely ary. Ary marina mihitsy izany teny voary izany, fa na izany izay nefa tena mampanahana mihitsy koa ny ty fihetsiny. Nefa koa efa toetra mihitsy koa ny ilay tsy mazaka mihitsy vao misy tsirariny kely mitranga dia miakatra be ohatran'izao foana izy. Tsy misy tokony atretina be izany e, amoaka azy fotsiny ianao sa tsy. Rehefa tsy hanao an'izay mantsy ianao a dia za mihitsy no andeha hampiakatra ny raraka amin'izay a, samy voasazy na nareo na ny mpitory satria manao abus de pouvoir nareo. Le mpitory dia manendrikendrika fotsiny izao e. Ao ary fa avoakako izy e, so za ihany koa ny ahita angano. Ka izay mihitsy ho ohatry zalahy, avoay tao indray aloha ilay tovavy nampidirina teo iny e. dia andao amin'izay koa andefa akanao ny tena andehanako aty e. Ay, aleo aloha zany za anazava kely an'ilay dossier reto amin'ny zalahy dia tamaina fa vetivety fotsiny andraso ao ivelany ao. Eny ary Sandra, andraso kely aloha. Tena misaotra betsaka matamata ny fiarovanao ahy. Fantatro mantsy fenona andresinahitra ny vadinao mba hamoaka teo. Tsy misy isaorana ka sady tsy misy adisondry ihany koa ny akiny. Hitako mihitsy hoe tandrevaka natao mahery na tonga an'izao. Fa tandrevaka natao mahery ahoana koa? Andana amin'izay aloha ndry efa taminy ny vadiko e. Dia izao asaivo mitandrina tsara iny mahery iny. Velomary madamy e, izay fa misaotra betsaka. Fanga fantatrao ilay tovavy teo iny? Anka mba nankahery azy fotsiny a. Ary andao andeha amin'izay. Andao ary sady za koa zany efa nona be. Azafady fa tarakely a. Tsy maninona ka. Dia ndao aloha hiala teto fa maka amin'ny bera hita amoron-dalana mihitsy ny resakako. Ndao ary. Sandra ho tena mifona malala, tena ianao indray ny saika nigatra tany. Tsy maninona re zany a,
tiako fotsiny aloha raha mba hazavainao amiko ny antony nahatonga voaroroy tamin'ny raharaha iny. Tena tsy azoko mihitsy mantsy. Momba n'le asa iny namaky trano zay dia latsaka taminy sariko. Tsy azoko hoe maninona nareo no mitondra sary ihany. Tiany taty aposiko reo le izy fasy efa milamina aloha dia aveloany amin'izay ka. Fa zaho aho zany mona be. Ndry mampalahelo kely ery le malalako. Ndahoaritsika isakafo tsy maintsy hotely isy aloha. Ngainao tsy nahandro. Zany efa mba te hitsotsotra ny an-trano ka tena reraka ne ahy sady mararirary koa lohako. Tena tsy nandro ake aleo misakafo itsy alohatsika dia avy eo maka fiarako any an-trano dia ateriko ndry kony eny aroko. Fa tsy sandy raha ry mifampitatana amin'ilay tsy matahototy ry apity ry. Tena izy mihitsy io. Fa ahoana koa ary izany fa tsy efa nisamborina ve izy no toa efa hitako aty sahady. Tena zao mihitsy le alako ka aleo fa vitaiko ny valifatiko fa raha ny polisy ny antenaina dia iny fa lasa aleo tafiditra tsara ny trano any ireny dia tapahako amin'izay ny frein fiara io. Miseho azo mafilo loatra mantsy ireny ka aleo ny fahafatesana no omena azy. Ny fonja raha teo efa tsy misy dikany aminy intsony. Izay fa lasa aleo anatona moramora ny fiara amin'izay aho. Zao ny alehany rehefa ratsy saina ka zay aleo amin'izay andefa sao dia mivoaka tampiko eo ireny. Mangalaina amin'izay malalako tena reraka mihitsy aho zany. Allo zao dia zao ve aleo ary fa ao avy zay Fiza le teo matama re iny mila miresaka amintsika hono izy zao. Fa misy inona hono? Aleo aloha makany fa tena tsy haiko mihitsy zany efa mba saika akaina ery. Ndao re dia anaty fiara ndry matory ao fa tsy elany eo ny any ndao amin'izay ary. Ary ry sao dia vitanina zavatra. Sady za zany te hinana zavatra mangatsiaka be fa ny andro mafana. Aleo ary fa hivitanina ianao itsy aloha etsy. Fa aiza moa le mpivarotra? Itsy aloha itsy ka. Ary toa tsy mijanona akory ty ianao? Ndraso hoe tena loza vatapaka amin'ny frein. Tsy mety mijanona tsy mety io aloha io loza tsy mety mijanona loza. Taratasy kely teo ny olona nanatitra ny taty amin'ny hopitaly no hitana zareo tao anatin'ny fiaranay. Inona moa izany soratra izany? Falifaty. Falifaty hono? Tena soratra mirana ity. Tena efa lasa lavitra loatra izao ka. Aleo atsoko izy dia azavaiko ny zavatra rehetra fa ho fatifaty foana eto ihany ny farany. Mahery aza moa dia mbola tsy mahatsiaro tena ihany hatramin'izao. Tena aleo izay ny atao. Ka alefa soara mifanazavandry za mantsy tsy manana fotoana ho lany iny eto. Za kitsy namadika andry izany Inona? Niezaka naka ny fo mahery mba hitsorana ny marina any koa. Na dia tsy nisy niezaka nanakadrary indry dia tsy mbola nambadika andry izany mihitsy aho. Vao maika niaraka taminy mba azoko ny fatokisana. Dia avy eo moa izy nitsotra marina tamiko iny mikasika ny asa ratsiny. Efa voaraiko feo soma tsara reny. Fa naninona renao hatramin'izay tsy niteny izany sy lenao tany amin'ny brao iny? Hitao tsy afaka mbola niteny satria olona iray fotsiny ny voasambotra raha tonga dia nateriko taty iny. Sady io koa raha tsy lamina mihitsy raha tsy le tena totomi-ketrika ny afera fanafiana ny tratra. Dia izay mbola nanohizako ny tetiko aloha. Tena ahitana vokany ve?
ary tsy izy zany fa ima tamin'ny voary izay vadinao ihany andre matoko misera aninona tsara izany ny marina e ary ananako pirofo koa izany ao amin'ny resaka ny fanaovana izy mahery mantsy dia manamarina n'izany koa izy lozy ty marina ary oeto aty ary zany pirofo any aminao zany dia andeha kely aloha e mila tratrarina mantsy ny olon-dratsy dia miverina eo avy eo eny ary tena mifona kisary sandra tena nanaonao foana tena neveriko fa fangolika mihitsy ndrika olona hafa mifositra sady saika mifono kokoa ndry tsy mitana lahelo aminareo za mahery mampalahelo fangamotsy hoe mody alalana ny marina ihany no nanakakaisandry azy e nefa raha ny fahenoko an'izany tenydry izany anie dia taony ty azy ndry e eny fa za ty azy ihany koa ka sao izy mbola tsy mahatsiaro teny izao foana nefa fo eo koa izy dia fonja miandry azy amin'izay koa efa vonatsy anao anio azy io tsony izy fa noho ny fitiavako alalan'ny marina ny nampirisihako azy ito izany aza mitomany ankindria triny mbola tsy salama e fa tsy hoahako ny fitoriana azy fa izy azy efa niofa sady no ny fitiavany andry daholo eny natonga an'izao e misaotra betsaka kia ndry aza no isaorako kia tia aloha matory kely fa mbola tena reraka be mihitsy ndry izany fa za eto foana hikarakara ndry sy mahery misaotra kia fa mitetika nitsoaka aiza moa ianao io voary a hitsoakinina koa e mba mandaminy entana fotsiny afa tena mikorotana be aza mody fanina eo ianao fa misy inony otrany tsy azoko mihitsy koa nareo zao ary ao moramora fotsiny dia any amin'ny bureau tsika mifanazava ary tena tsy nampijoko mihitsy hoe ianao tika vehivavy fangoloka tsy misy ilavana azy mihitsy dia vitanao zany ny anakadra tsy raharako zany zany vadinao e tsy misy raharahiko an'izany e amiko rehefa manao ny ratsy dia tsy maintsy migadra azonao zany ka tsy misy anay korespotsiny zany koa eto ranga dia aza mihevitra nitsoaka eo koa fa efa feny polisy daholo ny manodidina ny trano tsy raharahako e lasa fa veloma ianao ay miala tsiny azy zany fangolika tantara no soratany nomena andry ny aina tomoina Caroline tolotry ny avo maolitiana no menjanahary fameno miaraka amin'ny lain Rakotoarisoa ny aina Razafy ary Andry Tafita Mikael nandray feo Patie nanatotosa sy ngirakira ny lafin'ny teknika Sarbidy Stella FM 95.2 95.2